aoka ivavaka isika rehetra velom-pisaorana anao ny fonay Jesosy tombotianay io noho izao isan-taona izay nomenao anay izao ka azoanay manatrika anao, hazoanay mifiaona aminao, hazoanay mandre ny hafatra avy aminao, ary hazoanay koa mandeha arak'izay andrahanao anay. Ary izany no ifalianay Tompo, satria manana anjara amin'ny fandrenesana ny teninao zahay, ary manana anjara amin'ny famondram-ponao, satria famondram-ponao no anananay anjara amin'ny fanatrehana sy amin'ny fandrenesana anao. Manakambara aminay ianao, koa dia mitenena araka ny fombanao Jesosy io. Tariho amin'ny fanahinao zahay, mba hahaizanay mandray ny teninao araka ny sitraponao, hahaizanay mitahiry zany koa ho fiainana ho anay, ary hahazoanay mandray izany ho fahazavana ao anatinay, mba hanitanay koa ny fahazavanao, ka hahazoanay mandray zany fahazavana zany arak'izay efa nambaranao tamin'ny mpianatrao, tamin'ny mpanaradianao, fa ianareo ny fahazavana zao tontolo zao, tahaka an'izay anambaranao ny tenanao ho fahazavana zao tontolo izao. Mitenena araka ny fombanao Tompo, ary mamela ny helokay mamindrafo aminay, mba ho tanteraka aminay izay sitrakao ho anay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjaratsika amin'izao isan-taona izao dia ny Matio 9 ny 220 sy ny 320. Matio 9 220 ka hatramin'ny 320 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny maso ny jiro ny tena, koa amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra, fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao, manahoana ny halehiben'izany fahamaizinana izany? Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpihainy malala, ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Nomeny Tompo izao isan-taona izao tsika ry havana, famondram-po zany, ary izany no mahamarina ny tenin'Andriamanitra izay milaza amintsika fa ny famondram-pony no tsy mahalany ritratsika, ka dia misaotra an'Andriamanitra sika ny amin'izany, ary mifampiarahaba noho ny fahatrarana izao isan-taona izao, noho ny famondram-pon'Andriamanitra izay manome tombonandro atsika. Raha ho tsehivina ny teny faneva an'izao isan-taona 470 izao, izay ambaran'ny Tompo ao amin'ny Isaia 90 ny 1 dia izao ny voalaza: mitsangana mihazava, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitry Jehova efa miposaka ao aminao. Ny tenin'Andriamanitra eto ry havana dia milaza amintsika ny amin'izay efa tanterak'Andriamanitra amintsika, dia ny amin'izay nanolorany, na ny nanehoany, na ny nampamirapiratany ny fahazavana eo amin'ny fiainantsika. Ary mialohan'izany na ao anatin'izany dia ny Tompo no milaza miharihary fa indro ny aizina manarona ny tany, ary ny aispito manarona ny firenena, fa aminao kosa ny mpisahan'i Jehova, ary aminao ny sehoan'ny voninahiny.
Izany no zavatra zay ambara ny tenin'Andriamanitra fa na dia ao anatin'ny aizina azy tsika, na dia ny aisim-pito aza manarona ny fiainantsika, ary tsy mba zavatra zay anontaniany zany, fa ny sarin'ny fahotana dia ambaran'Andriamanitra fa aiziny zany. Aisim-pito manarona ny tany, kanefa ao anatin'izany no anehoan'Andriamanitra ny famindram-pony, ka anehoany amintsika ny amin'ny fahazavany. Ary inona no mampiteny an Jesosy amin'ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika eto manoloana an'izao tenin'Andriamanitra zay anjarantsika izao, dia zay tenenan'ny Tompo manao hoe fa manahoana ny hahafisian'ny aizina zay handrakotra ny tenatsika raha ratsy ny masotsika. Fa dia lazain'i Jesosy eto fa ny maso no jiron'ny tenako amin'izany. Raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Ary raha lazain'i Jesosy zany sary anohatra ilazany zay hanatrehatsika ny manodidina atsika ka hahitantsika, na sanatria tsy hahitantsika izany, dia lazainy fa ny maso no fitaovana zay azotsika mifandray amin'ny manodidina atsika ka hahitantsika mazava zay zava-misy manodidina atsika tokoa. Fa raha tsara, salama, mahitsy, tsy misy firoaroavana eo amin'ny maso, tsy mandroa hoy ny fiteny amin'izay ilazana ny maso, tsy mahita zavatra tokana fa toa manjavozavo, dia tsy hahita izay zava-misy mazava sy marina manodidina azy ny olona. Ary inona moa no antony ny tenenan'i Jesosy izao sary anohatra ilazany amin'ny maso zay fitaovana ifandraisana amin'ny manodidina izany? Dia izay nolazain'i Jesosy tamin'ny Toriteny nataony teo an-tendrombohitra, raha ny Matio 9 manomboka amin'ny 7:20 ny lazaina, dia eo Jesosy no mananatra sy manitsy ny olona, eny indrindraindrindra ny mpianany aza, fa tena fahavalo izay nampivily ny olona ny amin'ny fitiavana tafahoatra izao tontolo izao, fiaremana hoy ny tenin'ny Tompo. Ary tsy ny fiaremana na ny fitiavana hanana mihoatra ny zavatry ny tany ihany no fahavalo izay namily ny olona, namily ny fon'ny olona, na hamaizina ny fony, fa ao anatin'izany ihany koa ny amin'ny fanahiana fanahiana foana ny amin'izao zavatra manodidina izao. Ary raha ny amin'ny fitiavana ny harena na ny mamona ny resahana, dia io ny lazain'i Jesosy fa fahavalo mampivily ny fon'ny olona. Fa hoy Jesosy, tsy mahay manompo tompo roa ianareo, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo, fa ny anankiray ho tiana, ny anankiray ho hamavoina, ny anankiray hombana, ny anankiray hankahalaina. Zavatra tsy afaka miaraka miditra ao am-pon'ny olona ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny harena, fa na ny olona mifidy
an'Andriamanitra izay efa namonjy azy, izay efa tia azy, eny manatona azy sy mananatra azy, eny mitaona azy koa, na izy hivily amin'ny fitiavana izao tontolo izao, tahaka an'izay efa nitarihan'ny Satana an' Jesosy, kanefa tsy naharesy an' Jesosy ny amin'izany, dia izay hitondran'ny Satana manao hoe miankofy eto anatrehako, fa homeko anao zao rehetra zao. Fa manoloana an'izany, Jesosy dia miteny ka manao hoe tsy mahay manompotompo roa ianareo, ary ny fotsika izay tsy hafa fa io no masony fanahitsika, io no masony fiainam-pinoatsika, dia tsy mba afaka mizara roa, fa na izy hampitoetra an'Andriamanitra hamen'ny fony ka hanaraka an'Andriamanitra amin'ny fiainany manontolo, na izy ho vesara ny fitiavana izao tontolo izao, ka dia ny fitiavana ny harena no ao am-pony, ka dia hitondra ny fony amin'ny filibana sy amin'ny fanaovana ny zava-dratsy rehetra araka izay takin'ny nofiny izy. Izay ny tapany voalohany, ka nahatonga an' Jesosy niteny zao sary anohatra momba ny amin'ny maso izay hanazava ny fiainan'ny olona izao. Ary ny faharoa manaraka izany dia ny fanahiana foana izao zavatra rehetra izao. Ary io dia tena mahabe ny fon'ny olona, ary izany no mahamarina fa izao tontolo izao dia fahavalo tokoa eo anatrehan'ny olona, fa na izy misitona ny olona ho tia azy, na izy mandrahona ny olona mba hapatahotra azy. Ary zany ny tapany faharoa eto, ilay tenenan'i Jesosy manao hoe aza manahy ianareo, na ny amin'izay hoaninareo, na ny amin'izay ho tafianareo, fa izany hoy Jesosy dia katsahiny jentilisa fatratra, fa Jesosy dia mitondra antsika mba hanankana ny fiainantsika amin'Andriamanitra, ilay miahy sy mitantana atsika. Ary raha nihataky nampianarin'i Jesosy aza no lazaina, ka hitenenany sy hampangatahany atsika ny amin'izao zavatra izao na ny amin'ny hanina sahaza, dia Jesosy mampianatra fa Andriamanitra dia manome antsika ny zavatra rehetra ilaitsika amin'izao fiainana izao, na dia tsy mbola mangataka azy sika. Ary izy koa dia mizara mitovy ny fitiavany ho an'ny olona rehetra, na izay tsy misaotra azy aza, na izay ratsy fanahy. Ka inona no hampanahy ny zanak'Andriamanitra izay efa nofidiny efa azy? Dia io ny tenenan'ny Tompo manao hoe aza manahy ianareo. Fa ny fanahiana izay be ao am-pon'ny olona dia mamily ny fahatokiana an'Andriamanitra, mamily ny finoana sy ny fiakinana aminy, ka tonga izany no mahabe ny ao am-pon'ny olona. Fandao iverenana fa Jesosy raha miteny ka manao hoe ny maso ny jirony tena, dia io ny fitaovana zay hita ka miharihary, fa izany dia taratry ny ao am-po. Jesosy raha milaza ny amin'ny fiainan'ny olona, dia hoy izy izay be ao am-po ny mivoaka eo amin'ny fiainan'ny olona, ary avy ao am-po ny voahany zavatra rehetra. Ny amin'ny lafiny ratsy moa no tena nampiharihary, zany hafatry ny Tompo zany ka nitenenany manao hoe avy ao am-po ny voahany sain-dratsy rehetra, ny fijangajangana, ny fanompoan-tsampy, ny ody ratsy sy ny ratsy rehetra. Kanefa izany dia mahamarina fa izay lazain'i Jesosy ka hitenenany manao hoe
ny jiro no masony tenako amin'izany, raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Izay tian'i Jesosy ho lazaina ny amin'izany dia te hanambara, te hampanontany tena antsika izy hoe manahoana ny ao am-pontsika, fa izay ao am-po no mampiharihary ny fiainan'olona manontolo. Fa raha mazava ny fon'ny olona dia hazava ny fiainany ary hahita ny manodidina azy izy. Ary inona moa ny manodidina izay tian'i Jesosy ho hitan'ny olona dia mibanjina amin'ny teny fanevitsika izay tenenany soratra masina araka izay nambarany Isaia mpaminany manao hoe indro mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao. Io ny hafatra izay lazaina dia ny amin'izay efa ahatongava ny fahazavana. Ndao jerena ihany izay niangany jiosy raha ny amin'izany fahazavana zany, fa ny jiosy dia nanandratra ny tenin'Andriamanitra ho fahazavany fiainany, ary dia nametraka izany ho mpitaridalana azy. Ary io ny hitatsika raha mijeritsika ny amin'izay ambarany mpanao salamo 5:100, raha ny 5:5 no jerena dia izao no anambaran'ny mpanao salamo azy: fanilony tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ary ahoana no hahitan'ny olona, ahoana no hiariariany zany tenin'Andriamanitra ho fahazavan'ny fiainany zany, dia izay mampadio ny fony. Ary izay taoman Jesosy atsika eto dia ny hananatsika fo voadio. Ary iza no hahatanteraka izany? Iza no hahefy izany? Andriamanitra no hahefy izany, ary amin'ny alalan'ny fanahiny. Ary io no angatahantsika isan'andro dia izay hahatanteraka izany eo amin'ny fiainantsika. Fa raha ny mpaminany Ezekela no tsahivina dia izy no efa nanambara fa amin'izany andro zany dia handatsaka ny fanahiny. Hoy ny mpaminany Joela azafady, amin'izany andro zany dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho. Ary raha ny mpaminany Ezekela no tsehivina dia fo vaovao, fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, mba hahatonga anareo handeha araka ny sitrapoko ka hanaraka ny lalako na hanaraka ny didiko. Koa raha te hahita izany fahazavana zay ambaran'Andriamanitra fa efa tonga eo amin'ny fiainantsika izany tsika, dia tsy maintsy manaiky ny fitarihan'Andriamanitra antsika amin'ny fanahiny, mba tsy ho ny fitiavana izao tontolo izao no hameno ny fiainantsika. Fa raha izany no mameno ny fotsika dia izany no handrakotra ny fiainantsika, ka tsy hahita na inona eo anoloantsika isika afa-tsy ny fitiavana ny harena. Dia izany no mibaiko ny fiainan'ny olona, ka tsy hahita an'Andriamanitra izay tia azy izy, tsy ho tia an'Andriamanitra koa mazava ho azy, ary na ny namany aza dia tsy ho voajeriny avokoa. Dia mangataka amin'Andriamanitra tsika ny hanavaozany ny fotsika, mba tsy ho vesara ny fitiavana izao tontolo izao. Fa mba ho ny tompo Jesosy lay mangataka hiditra ao am-pontsika no avelantsika hanjaka ao am-pontsika, dia izy no hitoetra ao amintsika, hanadio ny fotsika mba hahitantsika ny mazava
dia tsy iza fa izay ambarany tenin'Andriamanitra. Ny jiosy moa fa izay dia ny tenin'Andriamanitra no hitany ka itenenany manao hoe fanilo ny tongotry sy fanazavana ny lalako ny teninao. Fa isika dia mandray mivantana avy amin'i Jesosy lay ilazany ao amin'ny Jaona 5 fa izy dia manambara ka manao hoe raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavana izao tontolo izao, ary tena milaza mivantana Jesosy fa izaho no fahazavana n'izao tontolo izao. Koa dia tsy ny fitiavana harena maloto, tsy ny fakamamiana an'izao fiainana izao no hamen'ny fotsika, fa Jesosy sy ny fitiavana azy ka dia hahita ny voninahitr'Andriamanitra izay miseho ao amin'ny fiainantsika izika. Ary manaraka an'izay izay efa voalazantsika dia tsy ny amin'ny fitiavana ihany fa ny amin'ny fanahiana foana izao fiainana izao. Ary io mitambesatra indrindra fa amin'ny toejava misy izay lalovantsika ankehitriny. Ny fahasalamana mampanahy antsika izany, ny haninasahaza mitambesatra eo amin'ny fiainantsika izany. Io anefa dia ahitsin'i Jesosy. Eny ananarany mafy antsika koa aza, fa hoy Jesosy, aza manahy ianareo raha ny amin'ny hotafiana dia fantatsika izay ambara fa ny voninkazo eny an-tsaha izay Andriamanitra mikarakara azy dia feno tanteraka ny fikarakarany azy. Dia hoy Jesosy, tsy maika va ianareo ry kely finoana. Ary ny amin'izay hohanina dia hoy ny Tompo, jereo ny voromanidina fa tsy mba mamafina mijinja eny, tsy mitaona ho ny atsopotra reny fa tsarovy, fa ny rainareo miasy mikarakara azy. Tsy maika fa mihoatra lavitra noho izany ianareo ry kely finoana, hoy Jesosy. Te hanaisitra ny fisalasalana ao am-potsika Jesosy, te hanaisitra ny fanahiana foana ao anatitsika Jesosy, ka dia indro izy miteny amintsika manao hoe, indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Fanomeza toky zany mba ho feno fahatokiana sy finoana an'Andriamanitra ny fotsika, ka tsy ho vesara ny fanahiana izao fiainan'izao. Fa Andriamanitra lay efa nifidy antsika, efa nandray antsika ho zanany, dia manome toky ka manao hoe, ny zanako sy ny asan-tanako dia aoka ho adidiko ihany. Fanomeza toky homena antsika izany mba hampahitsy ny fotsika, hananatsika finoana sy fahatokiana azy, ka tsy ho vesara ny fanahiana izao fiainana izao. Io no lazain'i Jesosy amin'ny teny eto amin'izao fanoharana izao, ka itenenany fa ny maso ny jiro ny tena, ary ny maso dia tsy hafa fa izay tarafana ny ao am-po, fa izay manaiky an'Andriamanitra amin'ny fony, manaiky an'i Jesosy amin'ny fiainany, dia Jesosy no efa nanadio ny fony ka mahitsy ny amin'ny fijeriny. Manahoana moa ny fiainana izay matoky an'Andriamanitra? Raha manatrika an'i Jesosy izy, Simeona lehilahy anankiray izay marina, raha nahita an'i Jesosy nentin'ny ray aman-dreniny tao amin'ny tempoly izy, dia nanandra-peo ka manao hoe, isaorana ny Andriamanitra, hoy izy, raha nilaza ny amin'izay efa nanatrehany an'i Jesosy tao amin'ny tempoly izy ka nahita an'i Jesosy, dia nanandra-peo izy ka manao hoe, Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana,
fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehany firenena, dia fahazavana hahazavan'ny firenena ary voninahitry ny Israely olonao. Izany no fihariarian'izay efa nandray an'Andriamanitra, nandray an' Jesosy amin'ny fanadiovana ny fo, no tarihiny fanahy ny amin'ny fony, ka raha nahita an' Jesosy izy dia resy lahatra fa Jesosy no fahazavana hahazavan'ny fiainany. Koa izay efa nandray an' Jesosy ao am-pony dia mahita ny fahazavan'Andriamanitra ary mandeha amin'ny fahitsiana, satria efa mazava ny fiainany manontolo, dia io no hitaridalana azy. Ary raha madio ny fo, madio ny fijery, dia tsy ny amin'ny maso ihany no hamirapiratra ka hahita izany, fa ny tarehy koa dia hiharihary amin'ny fahazavana, ary izany no fahatanterahany izay efa nambaran' Jesosy amin'izay nandray azy, ka itenenan' Jesosy manao hoe sy anareo no fahazavan'izao tontolo izao, ary tsy azo afenina izay tanàna miorona eo tendrombohitra, ary izay taoman' Jesosy manoloana izany koa aza ny amin'izany fandraisana ny amin'ny fahazavana izany, dia izay itenenan' Jesosy azy ao amin'ny Matio 5, ao amin'ny 15, manohy ilay teny amin'ny 14 izay efa voalaza teo, ka itenenan' Jesosy manao hoe sy anareo ny fahazavan'izao tontolo izao, dia izay taonan' Jesosy antsika koa manao hoe aoka hazava toy izany koa, aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo, ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Ny fahazavan'ny fo izay famirapiratany maso, famirapiratany endrika ihany koa, izay sary ihany izay ilazana an'izany, fa ny maso no fifandraisan'ny olona amin'izao tontolo izao, ary ny tarehy no ahitan'ny olona ny fiainan'ny olona manontolo, ka hitarafana ny ao am-po, fa raha maloka ny fo dia maloka ny endrika, raha mahitsy ny fo dia hahitsy ny fijery, hahitsy ny endrika, raha mirana ny fo dia ho mirana ny tava. Inona moa ny tiana ho lazaina amin'izany sary ilazana ny amin'ny olon'izany, dia n'izay itenenan' Jesosy eto amin'ny tenin'Andriamanitra, ka ilazany Jesosy amin'ny sary anohatra manao hoe ny maso ny jiro ny tenako amin'izany, raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra, fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra, ka ho maizina ny fahazavana eo aminao. Manahoana ny hahalehiben'izany fahamaizinan'izany? Inona ny hafatra manoloana an'izany? Fa isika efa nanambaran' Jesosy fa izany dia sary ihany, fa ny fotsika no tian'ny Tompo hazava, fa raha mazava manaiky ho tarihin'Andriamanitra amin'ny fanahintsika, ka nandray ny fanahin'Andriamanitra ho ao am-potsika, dia manana fo vaovaotsika voadio ny rahan'i Jesosy, ka dia hazava ny fotsika ary hahita ny fahazavan'i Jesosy tsika, hahita ny famirapiratany voninahitsika, arak'izay lazain'ny Isaia 50, ka handray izany eo amin'ny fiainantsika. Ary io ny fanontaniana izay apetraka. Efa nandray
Izany fahazavana izany ao anatinao va ianao fiainam-pibebahana no itondrany izany, ary izany no anehoan Jesosy miharihary ny fanevany Toby lehibe Farihimena dia ny amin'ny fiainam-pibebahana, mba hananantsika fo voadio tokoa ny amin'ny tenin'Andriamanitra handraisantsika izany fahazavana izany ao am-potsika ka handehanantsika amin'ny fahitsiana. Fa manaraka izany koa dia manana hafatra Jesosy, fa izay nandray azy Jesosy ilay fahazavana dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Ary inona moa no hanafian'ny Tompo hery antsika? Dia izay hiainantsika mazava izany fahazavana izany, fa isika koa rehefa nahita sy nandray an Jesosy ilay fahazavana dia indro Jesosy no manome teny filazantsara ho tsika, ka miteny antsika manao hoe hianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Tian'ny Tompo hizara izany fahazavana izany ho amin'ny manodidina antsika koa isika, fa araka izay lazain'ny Jesosy ao amin'ny Matio 5 teo, ny fahazavana izay raisintsika avy aminy dia ilazany manao hoe mba hahitan'ny olona koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Manana andraikitra lehibe ianao isika izay nandray izany fahazavana izany, fa isika koa dia tsy ny handehanantsika amin'ny fahazavana ihany ka handehanantsika amin'ny fahitsiana, fa manana adidy lehibe tsika, manana adidy lehibe koa isika amin'ny fahazavana izay niraisintsika. Ary io no lazain'i Jesosy hoe misy mandrehitra jiro va ka manao azy eo ambany vata famarana, fa tsy hanao azy eo ambony fanaovan-jiro mba hahazava ny manodidina azy koa. Izany jiro zany, izany no tian'i Jesosy ho tanteraka eo amintsika. Fa izay nandray fahazavana avy aminy dia tsy maintsy maneho izany tahaka an'izay itenenan'i Jesosy, fa tahaka ny tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Tena fahazavana hampahazava ny manodidina anao ianao. Koa dia raiso ny fahazavan'ny Tompo izay efa nomeny anao ho ao am-ponao, ary mandehana koa arak'izay andrahan'ny Tompo anao, fa ianao no fahazavan'izao tontolo izao hanala ny aizina ao am-pony olona, na ny aiziny amin'ny fitiavana izao tontolo izao zany. Ary indrindra koa manoloana an'izay atrehantsika dia ny aiziny ny fanahiana foana amin'izao fiainan'izao, fa ny fahazavanao dia hampahazava ny hafa koa, eny hankalazany ny voninahitr'Andriamanitra. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Oh
aoka hiara-mivavaka isika. Jesosy tomponay io, marina tokoa fa tsisy asarika anay amin'ny fitiavanao. Eny, na ny fahafatesana aza. Misaotra anao izahay noho ny famindramponao, noho ny fitiavanao tsy hitalany, ka mbola afaka mankalaza zao isan-taona ny Toby Farihimena izao. Na dia eo aza zavatra maro mifamafao eto an-tany, dia misaotra anao izahay fa mbola afaka mitanila eo atongotra ao an-trany. Ary misaotra anao izahay satria miteny aminay mandrakariva ianao ary mampahery anay. Ary tsy izany ihany, fa maniraka ny anjely, maniraka mpanompo ianao, hitondra afatra, ampahery anay, fampandresy izahay miaraka aminao. Ary na inona ady mitranga amin'ity tany ity, dia raha ao aminao izahay ry Jesosy Tompo, dia hiavaka sady andresy. Dia misaotra anao izahay satria androany dia omenao an'izany toky lehibe izany. Dia mangataka ny fanainao masina ry izahay, hanokatra ny fo, ny saina, ny fanahinay, ahaizanay mandray ny afatrao, indrindra mahery amin'ny finoana, manana fanantenana, noho ny hareny ny fahasoavanao. Amin'ny anaranao izay velona sy manan-kera avy Nazareta ry Jesosy Tompo, no anirinay angatahana izany vavaka izany. Amen. Ny voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao izay ahafahantsika mandreny teniny, ary maitsy aza maro ny olona afaka mandreny tenin'Andriamanitra, indrindra amin'izao zavatra misy eran-tany izao dia tsapa ary marina fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra hotoriana amintsika amin'ity alatsinainy ariva ity dia hitantsika ato amin'ny Daniela 2:7, kanefa mba ahafahantsika mahazo tsara ny 7 dia ovakiko ny 1 hatramin'ny 7. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela, andrin-dehibe, izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao, ary isy fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra amin'ny boky. Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoha, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra, ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay tory. Ray maso no manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mahafinaritra sy mampiravoravo fo ny mandray hafatra rehefa mametra-panontaniana ny amin'ny zavatra misy ka very hevitra isika. Rehefa mazava ny antony fanahiana, ny zavatsarotra, ary indrindra rehefa mitady hamoy fo sy very fanantenana ka mahazo hafatra vaovao mafaly, dia hazahoana hery vaovao izany. Toy ny hoe tao anaty tranomaizina ka tonga ny mpiambina tranomaizina miteny hoe afaka ianao. Toy ny hoe olona bokatrosa ka nisy nahatsiaro ka nandefa afatra ny finday hoe omeko vola ianao. Maika moa afatra milaza zava-miafina no tediavina izao tontolo izao, fa marinana nokatsahana. Ny fahalalana koa mantsy manome herin-tsaina, toy ny mpianatra iray izay tsy nentina hay matematika mihitsy, fa rehefa nisokatra ny sainy dia mitondra zavatsoa azony nampiarina tamin'ny fiainana izany. Ny Daniela 2:1 dia manambara ny ady lehibe teo amin'izao tontolo izao sy ny fifandimbiasam-pahefana hatramin'ny andron'ny Egyptianina ka hatramin'ny vanim-potoana Grika, ireo firenena natanjaka indrindra eran-tany tamin'izany fotoana izany. Ary ny olon'Andriamanitra dia ho tratry ny faneriterena, fahoriana sy ady samihafa. Kanefa dia mazava ao tamin'ny fanambarana nomenan'i Daniela fa adin'Andriamanitra izany, ka izy Andriamanitra
no tompony teny farany ka ampandresy sy anavaka miariary izay azy sy tsy azy. Ny Daniela toko 12 voalohany hatramin'ny 7 misy andininy 7 anjarantsika androany ity dia milaza ny afatry ny anjely ho fampiononana, ho fampaherezana, ho toky fanambarana lehibe sy miezinezina toy ny ahoana ny endriky ny fandresena faratampony ho an'ny marina, endriky ny fandresena faratampony ho an'ny marina. Ny andiny 7 araka izany dia mizara 3 ny afatry ny anjely goavana sy miezinezina antsika zanaky ny fifoazana ato amin'ity Daniela toko 12 andiny 7 ity. Toy izao ny afatry ny anjely voalohany tsy ho atsika amin'izany. Ny afatry ny anjely voalohany dia zao hisy ny fahoriana lehibe, hisy ny fahoriana lehibe. Izany no hitantsika eo amin'ny andininy voalohany amin'ity toko 12 ity, teny mihitsy hoe fahoriana tsy nisy to azy hatramin'izay nisiny ny firenenao. Ny fahoriana nefa dia mahatsara fa tsy tahaka an'izay eritreretintsika olombelona aranofo izay tsy tia fijaliana. Ny fahoriana dia mahasoa ny olon'Andriamanitra. Noho ny fahoriana dia entin'Andriamanitra ampiarariana izay azy sy tsy azy ny zavatsarotra. Hitantsika ohatra ato amin'ny bokin'ny Daniela, ny fijoroan'ny Daniela 4 rahalahy tao anaty zavatsarotra ka nahatonga azy ireo sy hiavaka noho ny hafa rehetra, niavaka ny olon'Andriamanitra. Na dia nizaka zavatra tsy era ny aina azy, nitondra faneriterena sy fahoriana ny fijoroany ho matoky. Fa izay mahatsara sy mahasoa indrindra ny fahoriana dia ny fanekekezana an'Andriamanitra sy ny fahatsapana mandrakariva ny tanan'Andriamanitra miaraka ao anatin'ny zavatsarotra. Hitantsika izany na tao anatin'ny laforo afo na tany andavaky ny liona dia toy ny tanan'Andriamanitra nanavaka ny azy. Araka izany dia misy fahoriana 5 resahany bokin'ny Daniela. Ireto avy izany. Hitantsika eo amin'ny toko 2 ny faneriterena ataon'ny Mpitondra amin'ny mpanompon'Andriamanitra, izany hoe ny Mpitondra dia mananao faneriterena tamin'ny ireo olon'Andriamanitra ireo. Hitantsika koa ato amin'ny toko 4, 5, 6 fa nitondra fahoriana ny fifanandrinana amin'ny mpanapaka, ny mpiskidy sy ny ombiasa ary miafara amin'ny fanaovana lalàna hanamelohana ireo olon'Andriamanitra. Izao dia ny lalàn'ny mediana sy ny persiana nanamelohana ny mpanompon'Andriamanitra tany amin'ny laforo sy ny lavaky ny liona. Ary hitantsika koa amin'ny toko 5 fa nitondra fahoriana ho an'ny olon'Andriamanitra koa ireo fahavalo maniratsira fivavahana. Ary nitondra fahoriana koa ny fiainana ao anaty politika sy fitondrana jentilisa izay tsy tia fivavahana. Hitantsika ato amin'ny bokin'ny Daniela izany. Fa ny tena lehibe indrindra, fahoriana lehibe indrindra tamin'ny Jiosy, hitantsika amin'ny Salamo 7:30 taratra ato amin'ny bokin'ny Daniela, dia ny tsy fivavahana makany amin'ny tempoly. Nilaza mihitsy ny mpanoratra ny Salamo hoe tamin'ny eo ambony teo amoron'ny Babilôna izay dia tahaka ny miraikitra amin'ny lanilany mihitsy ny lela rehefa lavitra ny tempoly. Izany hoe isan'ny fahoriana lehibe tamin'ireo olon'Andriamanitra tany Babilôna ireo dia ny tsy fahafahany mivavaka ao amin'ny tempoly. Ary ny mahavariana tsika isendrasendra dia mifanandrify amin'ny zavatra misy manerana izao tontolo izao izany. Jesosy koa dia nilaza fa hisy fahoriana ary tena mafy izany fahoriana izany. Hitantsika eo amin'ny Matio toko 4:2 izany, hoy Jesosy tena ny milaza fa hisy fahoriana lehibe tsy mbola nisy toy izany hatramin'ny androany izao tontolo izao. Kanefa dia lazain'i Jesosy fa efa naharesy izany izy. Ao amin'ny Jaona toko 4:7-30 ity amin'izao tontolo izao no ahitana ireo fahoriana nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Lazain'ny Marka toko 7:7 fa fahoriana mafy dia mafy izany. Arie
samy matsapa izany daholo ny olona rehetra eran'izao tontolo izao, na ny manana na ny tsy manana, na ny izay matory ao andapa na izay matory amin'ny toerana ratsy sy farahidiny, samy matsapa izany fahoriana mafy dia mafy izany. Kanefa ho jerentsika hoe inona ny fahoriana lehibe misy ankehitriny eto an-tany sy amin'ny fiainantsika. Ny hevitry ny fahoriana resahana eto raha lalinina ny teny fototra dia reto: adi-tsaina, loza, fanoherana, fahaverezan-kevitra ary tapidalaka leha. Adi-tsaina noho ny fahantrana sy tsy fisiana ara-bola. Araka ny mpandinika fiarahamonina malagasy iray dia ny 520 isan-jato ny malagasy, ny tokantrano malagasy dia tratra izany adi-tsaina izany noho ny Covid-19. Misy koa ny loza resahako teo hevitry ny ao amin'izany fahoriana izany dia misy ny loza ara-boajanahary sy ny loza tsy fanahiniana mitsanga, toy ny alamay, toy ny fahamaizana trano ary toy ireny fipoahana tao Liban ireny voatsengana izay. Ny fiakaran'ny tany fahafatesana noho ny hanohanana sy ny aretana, fa ny tena loza araka ny ray aman-dreniny fifoazana ny Toby Farihimena, dadatokako tsy zandry Daniela, dia ny tena fahoriana, tena loza tsy misy toy izany dia ny firodorodoan'ny olona mankany amin'ny farihafa noho ny tsy fahalalana Jesosy. Izany ny fahoriana. Taratra ao amin'ny Lioka 4:20 izany rehefa may ilay mpanan-karena tany amin'ny afo Solofara. Ary ny hevitry ny hoe fahoriana koa dia fanoherana, mifanohitra ny mpiavana, ny mpiray firenena, ny entina manohitra ny mpitondra. Ny mpitondra tsy mahalala tsara ny entiny, fifanoheran'ny mpivavaka sy mpitondra fivavahana, izay tena loza tsy roa amantany satria na dia ny devoly aza dia mahay mirahina, kanefa ny kristianina tsy mahay mirahina. Izany fifanoherana izany dia miteraka litige, fahoriana eo amin'ny fiarahamonina. Ary ny entin'ny fahoriana koa, endriky ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia ny fahaverezan-kevitra. Izao dia pastora mitondra Toby, izay atsapana ny fahaverezan-kevitra manjony malagasy sy ny ray aman-dreny maro dia maro eto amin'ny firenena. Miamaro ny tanora tiany niavany ampidirana Toby satria tsy hita intsony izay anaovana azy reny. Sofa teo Jesosy izay miasa amin'ny alalan'ny Toby, izay tsy mba manilika ny olona, eny na dia ny very, saina sy ahilikiliky ny fiarahamonina azy, tsy mba manilikilika mihitsy ny Jesosyntsika. Ry kristianina malala, nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely fa isy ny fahoriana lehibe. Tena zava-dehibe zany fahoriana izany mialalantsika izany afatra izany mba hahafahantsika miomana. Ny mpangalatra sy ny pisy loky dia tsy mba hampandre anao raha hampahory anao, fa Jesosy kosa tsy mba tonga hampahory anao, fa aneo ny voninahiny, ny fitiavany, ny heriny lehibe, ny fahefany ao anatiny izany fahoriana izany. Ny fahoriana sy ny adi-tsaina dia tokony hampifaly atsika hoy Paoly, hoy izy, ary tsy izany ihany fa tokony hifaly amin'ny fahoriana isika azy. Satria ny fahoriana dia mahatonga faharetana, ny faharetana dia mahatonga fahatsarapana voazahatoetra, ary ny fahatsarapana voazahatoetra dia mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mamenatra satria ny fanaza nomen'Andriamanitra atsika no nentina napidina ny fitiavan'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika. Romana 5:1-5. Ny fahoriana noho ny fanarahana an Jesosy dia marika fa VIP olona manana voninahitra, olona sarobidy sy lehibe ao afanjakan'Andriamanitra isika. Hitatsika ohatra raha misy olona mitondra voninahitra, olona lehibe dia olona mitondra enta mavesatra izany, maro ny adidy manandraikitra fanapahakevitra raisiny ary misy fiantraikany. Ka isika zay mitondra fahoriana noho Jesosy dia tokony hifaly isika satria olona sarobidy amin'Andriamanitra ianao. Ary izao afatry ny anjely izao dia mampahery ianao
fa sarobidy amin'Andriamanitra izao. Ary ny tena mampahery havana ao anatin'izany fanambarana izany dia ny fombany Jesosy amintsika amin'ny heriny sy fahefany. Atsarovana ny zavatsakotra rehefa nampahitan'ny tompo fahitana ny mpanompon'Andriamanitra ray, rehefa sendra fahoriana lehibe izy tamin'ny fiainany. Ka nivavaka tamin'i Jesosy nanao hoe, Jesosy ho fa aiza ianao hoe, fa inona loatra ny raha tsy nataoko, fa maninona no tsy ahafahanao amin'ity zavatra manahirana dia manahirana ity. Nefa izany tsy mbola nafoy ianao mihitsy. Dia nampahitana Jesosy fahitana ho an'izy tamin'iny alina iny. Ary teny amin'ny tora-pasika, teny amoron-dranomasina no fahitana nitondrany Jesosy azy. Dia nasain'i Jesosy nijery tamin'iny tora-pasika iny izy hoe dia tongotra iza no hitanao. Dia nahita dia tongotra efatra, izany hoe dia tongotr'olona roa ilay mpanompon'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy, dia tongotritsika io hitanao io. Rehefa milamina ny fiainanao dia mitantana anao aho. Ary izao iny izy ahoana ny dia tongotra hitanao? Dia nahita dia tongotra olona ray sisa no hitan'ilay mpanompon'Andriamanitra teo amin'ny tora-pasika. Ary hoy Jesosy, dia tongotriza olona firy no hitanao? Jesosy eo tena foinao ve za zany? Tao dia tongotra olona ray sisa no hitako eo. Dia hoy Jesosy, tsia, dia tongotra io. Rehefa milamina ny fiainanao dia tantanako ianao, fa rehefa sendra fahoriana sy ady sarotra dia mitrotro anao aho. Eny, mitrotro antsika Jesosy rehefa ao anatin'ny zavatra sarotra isika. Ary izany indrindra no mitondra antsika ho amin'ny hafatry ny anjely lehibe. Faharoa dia hitantsika taratra eo amin'ny andininy faharoa hoe hisy ny fanavahana, hisy ny fanavahana. Toy ny amin'ny zavatra matianina rehetra sy matotra be rehetra dia mba manao sivana koa Andriamanitra manavaka ny azy sy ny tsy azy. Izany no resahany eto amin'ny andininy faharoa eto, sady afatra faharoa ny anjely. Ny sasany amin'ilay io resaka fanavahana io dia resahany hoe ny sasany ao amin'ny fiainana mandrakizay, ny sasany ao amin'ny enatra sy lasa mandrakizay, toy ny manatrika entretien isika dia misy fanavahana hoe ito raisiko, ito avelako. Fa izao no zavatra nisy teo amin'ny tantarany vanandro makabeanina izay, vanandro nanoratana ny bokin'ny Daniela. Ny bokin'ny Daniela no boky farany izay azo tao amin'ny testamenta taloha, ary voasoratra teo anelanelan'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Izany hoe tamin'ny androny makabeanina. Toy izao ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany. Nisy ny fifaninanana amin'ny fandrosoana. Ny Grika no tena nanjaka tamin'izany, ary ny faninana ao amin'izany fandrosoana izany ary tao niazakazaka ao amin'izany faharatsiana nefa ny rehefa mitady fandrosoana dia voamena ratsy ny tontolo. Ny Grika, ry zareo no nivohy ny fanatotoloina, ny Grika no nivohy ny fanatotolona mondialisation. Ary ity ny raha ny fivavahana no harahan'ny olona rehetra eto an-tany eran'izao tontolo izao. Ny tempoly dia tsy natao hivavahana ho an'ny Jehovah Andriamanitra intsony, fa nataon'ny zareo hivavahana ho an'ny amperorana karaha atao hoe Antekisy Epifanina. Ny antsaika tamin'ny fiainam-panahy izany zavatra izany, indrindra ny nametavetana ny tempoly. Na izany aza dia tsy vitsy, izany hoe ao anatin'izany tontolo izany dia nisy ny mpisorona sy mpitondra fivavahana teo amin'ny jiosy nankafy izany. Izany hoe nankafy ny fanatotoloana, nankafy ny fomba jentilisa ireo mpitondra fivavahana sy mpisorona ireo. Misy mihitsy aza amin'ireo mpitondra fivavahana ireo ny ray petsapetsa tamin'ny Grika, tetsy andaniny ny ray petsapetsaka nefa soiandy. Fa nisy ny tsasidimma na ireo ty firenena zay nitolona mba niazona ny fivavahana marina amin'ny Jehovah Andriamanitra, ary tena nafana fo toa ny Jodasy Matatia. Arak'izany ny fanavahana tamin'ny tontolo nanoratana ny bokin'ny Daniela izao dia ao anatin'izany zavatra resana izany dia misy jentilesa Grika nijery tsara ny mpivavaka jiosy ary nanavaka tsara hoe ito tao mpivavaka
ny azona fivavahana itoko reto atoko reto kosa sadasada. Akak'izany ny endriky ny fanavahana, misy ny fanavahana na dia mbola velona aza isika dia miavaka eny any. Hoy ilay mpanompon'Andriamanitra raha izay hoe miavaka eny any ny volamena na dia anaty fasika azy. Rehefa miresaka izany fanazavana izany Jesosy eo amin'ny Matio 4:7-9 ka hatramin'ny 9:7 dia resamy mazava tsara fa fomba fanavahana dia izao. Misy olona any tsa, misy olona eo ampikosoam-bary, ny iray raisina, ny iray avela. Olona avahana eo amin'ny fandrarana, olona avahana eo amin'ny fiainana, fiarahamonina sy fiainana andavanandro. Izany ane dia miseho izany fanavahana izany ane dia miseho amin'ny fitondran-tenantsika, ny fomba fiainantsika, indrindra isika kristianina, mainka moa ny zanaky ny fifoazana. Re kristianina malala. Miariary izany fanavahana sy sivana izany, na dia mbola velona aza aho, na dia mbola velona aza ianao. Isika samy kristianina dia samy mahita izany, fa ny sasany tsara fitondran-tena, ny sasany manao fomba mamoehatra, na dia samy kristianina sy zanaky ny fifoazana azy. Mbola fanavahana amin'isika samy isika ihany zany, isika aza dia tao efa samy mitady ahita hoe iza ny vary, iza ny siparifaly, na dia mbola velonaina azy. Ny coronavirus koa dia atao toriteny amintsika fa misy ny fanavahana satria misy ny maty, misy ny tsy maty ao anaty ankohonana iray na tokantrano iray, ary misy ny vo, misy ny tsy vo, miavaka. Toriteny tokony ianarana, misy zavatra tsoahana ao anatin'izany. So ihany ny avana fa ny fanavahana fa velona dia mbola antso fibebahana. Antso fibebahana fa isy ny fanavahana amin'ny Jesosy ka tokony hibebaka. Hoy Jesosy, efa eo apototry ny azo ny famaky, ka mibebay, mibebay. Miala amin'ny ratsy fanaonao iny, dia ny mbola velona ianao, dia ny mbola misy miteny aminao eny amin'ny fiarahamonina hoe tsy mety io zavatra ataonao io, dia mibebay ianao. Satria mbola fanavahany tany izany, fa mbola tsy fanavahany Jesosy, ilay tompony teny farany. Fa raha Jesosy aneny tonga hanavaka ny azy sy ny tsy azy, dia mazava ny afatra ny anjely eto, faharoa ny anjely eto, fa ho any amin'ny enatra sy ny latsa, sy ho any ny fiainana. Hoy ny Baiboly. Efa napetraka eo anolohan'ny fiainana sy eo anolohanao ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahiana sy ny fanazonana koa, mifidiana ny fiainana dia ho velona ianao. Raha ohatra ianao azy mbola very, dia ianao mihitsy no ny azakazaka makany amin'ny any elo mirehetrafo. Fa Jesosy eto ny tenin'Andriamanitra miteny hoe mifidiana ny fiainana. Koa fidio Jesosy fa izy ny fiainana. Ivelany Jesosy dia tsy azy. Ary raha tsy azy dia hoy ny anjely eto hoe tsy voasoratra ao amin'ny boky, ka alefa any amin'ny enatra sy latsa mandrakizay. Fa raha mifidy an Jesosy ianao, dia izao ny afatra miezinezina hoentin'ny anjely fahatelo ato amin'ity boky ny Daniela ho antsika androany ity. Ny afatry ny anjely fahatelo dia izao, izay endry dia mirapiratra toy ny fa mirapiratra ny lanitra. Io andininy fahatelo io dia tenin'olona lazainy Jesosy koa any amin'ny Matio 4:17 manao hoe, ary amin'izany ny marina dia mirapiratra toy ny masoandro ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mitovy mihitsy ny famirapirana takatry ny saitsika olombelona, mpanota mahantra satria fijery ny mpanota no fijerintsika, ny amin'izany famirapiratana izany, sy ny famirapiratana amin'Andriamanitra. Ny antsika olombelona ny zavatra materialy no lazaintsika mamirapiratra, ny vola sy fananana, ny arena mirentirenti sy ny voninahitra no ilazantsika fa mamirapiratra ny olona anankiray. Fa raha lalinina ilay teny hoe famirapiratra ny lanitra eto, ny manakaiky azy dia hoe fahatsarana lehibe, fahazavana tapitro ohatra. Ary izao ny filazan'ny Lotera azy makasika an'ity Daniela 4:13 ity. Hoy Lotera, hoy izy, ny famirapiratry ny lanitra dia lazainy fa mamiratra mihoatra lavitra no diamondra sy volamena sy ny arena sarobidy eto an-tany,
Ary izany ho Lotera no mahatonga ny lanitra tsy misy alina tsy misy maizina fa mazava foana satria tapitrohatra ny famirapiratanaandriamanitra sy tahaka ny atsika voafetra. Ny tena famirapiratry ny lanitra dia miseho amin'ny famonjena ny mpanoto eo amin'ny azo fijaliany Jesosy. Izany hoe ny famirapiratry ny lanitra dia miseho eo amin'ny famoizam-po toan'ireny olona marary amin'ny Toby ireny ka sitrana ka nanolo tena ho an Jesosy, ny sasany aza lasa pastora. Izany ny famirapiratry ny lanitra. Ary ny famirapiratry ny lanitra dia rehefa misy mpanotara izay mibebaka dia hoy Jesosy hoe misy fifaliana lehibe any an-danitra, ny lanitra manontolo no mifaly midera an'Andriamanitra rehefa miseho ny voninahitr'Andriamanitra, dia rehefa misy mpanotaray izay mibebaka. Ary zao ny tena fisehony izany famirapiratry ny lanitra izany, ilay tany tsy misy endrika sady foana lazain'ny Genesisy dia tonga mazava sy mamirapiratra ho an'izay olona ao amin'i Jesosy sy noho ny azo fijaliany Kristy mamirapiratra. Ary izay ny antony azo fijaliana mila jerentsika rehefa mivavaka isika, mila tsarovatsika satria eo no ahitantsika ny tena famirapiratana feno sy tanteraka ary lavorary. Hoy ity andinin'ny fahatelo ity, izay endry dia mirapiratra. Ny hevitry ny hoe endry eto dia marani-tsaina na intelligent, raha mijery ny teny fototra isika. Ny olona marani-tsaina dia olona mahatsinjo lavitra. Ary izany dia izay endry marani-tsaina, mahatsinjo lavitra dia izay efa navahana no mamirapiratra. Anday olona iray ao atao anatin'ny Baiboly izay tena namirapiratra dia izay tsiza, izay endrika namirapiratra dia tsiza fa Josefa. Josefa dia ilay namidy ny rahalahiny ho andevo ary nandalo sedra sarotra toy ny amin'ny sedra tamin'ny Madamo Potifara, toy ny amin'ny sedra maro isan-karazany. Kanefa dia zao ny maha olona endry an Josefa ka natonga azy namirapiratra. Izy dia nahay ny tsinjo lavitra, nahay noho ny firaisan'ny feno tamin'i Jehovah Andriamanitra, no izy nanam-pahendrena dia tsinjo ny ilay mosary ho avy, ka nanao famoriam-bokatra lehibe izy, ka rehefa tonga ny mosary dia hainy ny tahiry tsy tratrany mosary ny firenena notariany, ako afaka namonjy ny rahalahiny izy tsy ho tratrany izany mosary izany. Izany no atao hoe mamirapiratra endry mitsinjo zavatra lavitra be. Toy izany ny havana ny fahendrena tian'Andriamanitra ho ananantsika. Isika mahay mitsinjo ny fiainantsika tsy ho tratrany ny fahoriana mandrakizay, ny mosary mandrakizay any amin'ny fahaverezana. Ako hitondra famonjena ho an'ny rahalahintsika sy ny ankohonantsika mba ho voaharo amin'ny fahoriana mandrakizay isika sy ny manodidina antsika. Izany hoe ny olona endry dia tsy hoe mitsinjo ny tenany, ny olona mamirapiratra dia tsy hoe mitsinjo ny tenany ihany, tsy ho tratrany ny fahoriana mandrakizay, fa ny havany koa, ny manodidina azy koa dia arovany amin'izany. Ireo roa ireo ny tanteraka dia izay vao atao hoe ny endry no mamirapiratra lazay ny Daniela 12:13 ity. Ny teny fanevan'izao isan-taona izao dia ny Isaia 9:1 manao hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao. Mifanandrify indrindra amin'ny Daniela 12:13 ity izany. Isika fifoazana nefa nataon'i Jesosy hamirapiratra, hitsinjo lavitra mba tsy ho tratry ny fahoriana mandrakizay ny firenentsika, ny ankohonantsika. Isika no hanafaka ny firenentsika sy ny havatsika ao anaty aizina. Hoy Jesosy, nazovo mandray izany ka mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy hendry izay nanorina ny trano tambony vatolampy, ka latsaka ny ranorana, nisy rika be, ny fofofony rivotra ka namely ny trano izany, nefa tsy nianjery izy satria miorina teo ambony vatolampy. I Jesosy tompo izay vatolampy izay, ilay vatony laviny mpanao trano nefa tonga fehizoro indrindra. Araka izany, ahoana azy
no fifaliana tokony ananantsika zanaky ny fifoazana, ahoana ny tokony fifaliana iainantsika hivelomantsika nazo izany afatra lehibe izany, fa miavaka isika, mamirapiratra isika. Dia hoy Jesosy aminao hoe anaka, atolory any fonao. Ary hoy koa izy aminao hoe ianareo ny fahazavany zao tontolo zao. Voninahitra ny eon'Andriamanitra raisana fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho manak'izay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy ny fimbonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko manak'izay. Amen. Sesoniama